manolotra ny araba tompoko lafinahitra tompoko vavy ary ampanajana no anasan'ny ekipany miatrika anao anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Ny faritra vatovavy fitovonany no hitondrako anao anio. Ny faritra vatovavy fitovonany mantsy no toerana fahaenina no safidian'ny knapsa sy ny tranobe ny tantsaha anaovana fanadihadiana ifotony dingana iray amin'ny fametrahana ny fisotrondronono ny tantsaha manerana ny nosy. Mialony asa rehetra toy ny tany amin'ireo faritra hafa nale teo aloha dia nisy hatrany ny visite de courtoisie, izany hoe fionan'ny délégation-ny knapsa sy ny tranobe ny tantsaha amin'ireo manam-pahefana ty an-toerana. Ka nanomboana izany teto amin'ny lapan'ny tanànany Manakara. Ny tafatafa mivantana tamin'ny Andriamatoa PDS Raoelina Séraphin, ny délégation nanotarin'Andriamatoa Razafindraibe Jean-Jacques, directeur du contrôle et de gestion eo anivon'ny tahiry-pirenena. Ireo tantsaha ireo zany tsy mba manana an'ilay atao hoe fahitana ara-tsosialy. Ka niaraka zany tranobe ny tantsaha sy knapsa ko ny antony eto zany eo amin'ilay phase dia atao hoe fanaovana ny ankety zany izay zany ny atongavana eto amin'ny faritra misy anareo anao an'izay fanadihadiana zany. Taoriany ingay filohan'ny délégation manokany tanànany Manakara dia niazo avy hatrany ny toerana fiasan'ny Ramatoa lehibe ny distrika aty an-toerana ny tranobe ny tantsaha sy ny tahiry-pirenena. Nampahafantatra tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana aty an-toerana ny mikasika ity tetikasy fametrahana ny fisotrondronono ny tantsaha mpamokatra ity. Efa takariva no nandraisan'ny DAGT ny faritra vatovavy fitovonany délégation nanambara moa ity farany fa vonona ifanometanana sy hiara-iasa amin'ny knapsa sy ny tranobe ny tantsaha amin'ny fanatanterahana ny programan'asa momba ny fisotrondronono ny tantsaha. 90 isanjaton'ny mponina atao anatin'ny faritra vatovavy fitovonany dia tantsaha avokoa. Ny voly ifanondrana toy ny jirofo sy ny kafe no betsaka mpamboly ankoatra ny vary izay foto-tsakafo ny malagasy. Ingay Rakoto Georges Jean-Marie zao dia mpamboly jirofo ary faly amin'ity tetikasan'ny knapsa sy ny tranobe ny tantsaha ity. Efa ela mantsy no naniriny andray fisotrondronono. Le ataony tranobe ny tantsaha sy ny knapsa amin'izao dia isan'ny tena mahafinaritra anay. Izy mirahalahy ireto indray dia tantsaha monina any Vinany 30 kilometatra miala ny commune Marifary, izany hoe 80 kilometatra miala ny Manakara no misy ny fonenany. Rary noho izy ireo raha omena fisotrondronono ny tantsaha toa azy. Raha tonga teto zany dia fantenany Andriamatoa Valérien boaka Malaroky ity zany dia fanfanena zany dia hoe manosoa fampanosoa aminay fa magniry an'izany tompoko izao. Sahirana lafa mavozony lafa mareraka tegna zany sahirana zany le famoahana agny ankosy agny tsy matanjaky nandrekitra be andrekitra andidy tsy mandrekitra mitombo. Ekenay zany zao zavatra zao satria fampandrosoana hanasara ny hoaviny any aoriana zany lafa misy ny faharirana. Samy manana ny heviny sy ny faniriny mikasika ny vola horaisina amin'ny fisotrondronono ireo tantsaha ka toy izao ny fahitany ingay Rakoto Georges Jean-Marie izany vola tokony horaisina izany. Ny faniriko amin'izao raha magnaraka ny simigma amin'izao dia hita fa azo lazaina hoe ambany dia ambany zany igny ranony razon fa mba farafarasiny zany mba tokotokony eo amin'ny efatresy eo farany ambany zany tokony passion tokony eritseretiko iresiko. Izay moa no hevitry ny tantsaha iray teto Marifary fa marihina fa hatreto aloha dia mbola tsy voafaritra mazava hoe ohatrinona ny vola tokony horaisiny tantsaha amin'ny fisotrondronono. Miankina tanteraka amin'ny valin'ny fanadihadiana atao manerana nosy izany. Saripady araka izany ny fanadihadiana ka izay indrindra no nahatonga ny tranobe ny tantsaha sy ny knapsa nanome fiofanana ireo tantsaha teknisianina midina ifotony manao ny fanadihadiana. Ny fanadihadiana izay ho ataonareo any anivon'ny mpiaramonina amintsika any zany dia tokony matotra tokoa ary tokony ataontsika hoe izay zava misy marina any no apetraka any anatin'ilay atao hoe fanadihadiana. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny atrikasa fanofanana ireo enquêteur teto Manakara ireo manam-pahefana isan-tsokajiny aty an-toerana.
fisaorana manokana an zareo am-kinapsa zay zavatra zay ary ny kinapsa moa araka ny fahafantarana azy dia io no orinasa fanjakana io ka izany dia midika hoe miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana ko dia isaorana indrindra aloha zany ny kinapsa izay mba nalana fitsinjovana manokana ankoatran'ireo fonctionnaire retraité amin'ireo tantsaha ireo satria ireo tantsaha ireo no anisany mamelona antsika eto Madagasikara 80% ny malagasy tantsaha avokoa ka izay dia anisany ihany koa mba ahafahana miala amin'ilay fahantrana. Avaliana ho an'ny tantsaha ity tetikasa ity ny PDS eto Manakara satria samba ny vao izany eto Madagasikara raha toa ka efa lasa lavitra ny firenena ny ivelany raha ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny tantsaha sy ny mpiasa tena no asian-teny. Voalohany maloha dia tena mahafinaritra anay satria mbola tsy misy ane io eto Madagasikara araka ny teniko tamin'ny kabaroko nataoko teo iny fa zaho izy misy dia taoko angamba fa hafaliana ho an'ny tantsaha io zavatra io. Mialony hitetezana ny tokantrano ireo tantsaha rehetra atao anatin'ny faritra Vatovava Fitovinany dia toerana roa no nanaovan'ireo mpanao fanadihadiana simulation izany hoe fanazarantena dia ny commune Ambila sy ny commune eto Marifary. Tsisy mpanohana misy hatramin'izay resaka tantsaha fa honohinohina fotsiny ay aminazy io fa ataoko angamba ity mba hitondra vokany ho anay zany izy tika dia misaotra besaka nareo mirarina mba tafita anazy ty hatramin'ny farany. Anankiray faharoa sara-panitra zany aloha zao zany dia ny fatambola tanora manao zao aloha mety amin'ny firy taogna io zao ao raika amin'ny telopolo. Raika amin'ny telopolo taogna. Sara zany. Ty toerana misy ity moa dia ndraiky fa Marifary ihany izy tika. Toerana misy anao zany sara fahafanitra koa zany aloha amin'ny toerana Kombotsy la Kombotsy izy hoe zay takan'izay zany anao fantatra koa commune. Aiwa. Ia zany hoa chef tokotany eo mideboka dia mideboka eo zany ao mipetraka eto Ambadikato. Isan'ireo enquêteur Andriamatoa Venon. Vivilon am-pianakaviana ny adiadiana dia ny tanjona dia hoe ho any amin'ny knapsa zany mba nao knapsa amin'ny fisotroan'olo zany le olona zany taritina amin'ny fiahina ara-sosialy zany. Manao ahitra an'izay anjara amin'izay zany spesilovany ho avy amin'ny manitra anazy zany. Zay zany no adiadiana izao zany dia amoambara amazy ito arakaraka ny zavatra vokon'izay zany no anaovana diadiana hoe ahoana ireto tantsaha ireto hoe afaka hiditra ao amin'ny fiahina ara-sosialy amin'izay fahanteran'izay zany aloha hiditra ao anjay anjara zany. Toy izao no fahitany Ingay Edvin mpamboly eto Marifary izany hoe fisotrondronono omena ny tantsaha izany. Fambolem-bary dia resaka traka ohatran'ny tsaramaso indrindra zao fotoagnany tsaramaso dia tsaramaso zany tena ho ataonay amin'izao. Ianao zao mbola ao anaty fahatanorana tanteraka mihitsy fanirianareo tantsaha ve rehefa tonga ny fahanterana hoe anana fisotrondronono mandray pension? Eny misaotra besaka izy io zany efa hatramin'izay moa zany dia le mpiasa mpanjakana vao sinjo hatramin'izay dia ny tantsaha rehefa reraka dia mipetraka amin'ny faharirana fa tena faniriana tokoa ka ay moa ny anteherana rehefa hantitra rehefa avy eo avita iny koa fa rehefa mba hantitra ka mba misy misinjo ohatran'izay tena faniriana aika. Ny fanindran-dalina tamin'ny fanomboana ny fanadihadiana ifotony taty Vatovava Fitovinany ihany koa ny tany amin'ny faritra Iorombe ny fahavalon'ny volana Jolay teo hatramin'ny faraka amin'ny 10 volana Jolay no nanatotosana izany fandaharana asa fametrahana fisotrondronono ho an'ny tantsaha izany. Ato anatin'ny Vatovava Fitovinany zany ny tantsaha tsisy hoe firy fa ny zavatra misy zany dia maro ny fikambanana sy ny coopérative mpamokatra ato anatin'ny faritra Vatovava Fitovinany. Fa ny ao anatin'ny tranobe ny tantsaha zany dia ny tantsaha rehetrarehetra na ao anaty fikambanana na tsy ao anaty fikambanana zay no maha établissement public an'ilay tranobe ny tantsaha dia membre d'office ao anatin'ny tranobe ny tantsaha satria ny asan'ny tranobe ny tantsaha dia natao hiaro ny tombontsoan'ny tantsaha ka tsy hoe tantsaha ao anaty fikambanana ihany no arovana ny tombontsoany fa rehefa tantsaha mpamokatra dia anisan'ny asanay zany dia zay hoe miaro ny tombontsoan'ny tantsaha ary mitady zay rehetrarehetra ahafahana mampahazo tombotsoa ny tantsaha mpamokatra. Misy le hoe fiaraha-miasan'ny tranobe ny tantsaha sy ny knapsa amin'ilay fametrahana rafitra ho an'ny fisotrondronono ho an'ny tantsaha ianao hoe afaka manao fanentanana zany ho an'ireo tantsaha ireo hoe mba hirahina amin'izay fivondronana izay. Ia ny zay moa zany anisan'ny atondianay aty dia hanao zay fanentanana sy sensibilisation zay satria efa lozan'ny toetrandro zany le fitenenana hoe io ndray ny tantsaha fa entany nandohetra anefany fanimbana ny toe-tsain'ny tantsaha zany zay zavatra zay satria ny ankamaroany dia be dia be ny mpanao fanentanana ny tantsaha hividy isotro labiera isotrosotro toaka fahatany anefa moa maninona raha mba entanina koa ny tantsaha amin'ny fanomanana no aviny amin'ny fisotrondronono
maro zany no miteny hoe tsy ho vitany tatsaha zany hanao cotisation amin'ny fisotrondrononiny zany. Ny tatsaha akory tompoko tsy olona bado na tsy mahalala ny hoaviny ka mahafantatra tsara izy fa tombontsoa anazy ny fanaovana cotisation mba ahafahana mitsinjo ny hoaviny ho amin'ny fisotrondrononiny. Ary anisan'ny mahatonga ny tranobe ny tatsaha nandray an'izao fanapahan-kevitra zao dia marinay tsara fa fiaraha-miasa amin'ny fanjakana izy ity satria ny ministera ny agriculture ny élevage sy ny pêche dia miaradia aminay amin'ny fametrahana ny fisotrondronon'ny tatsaha ity ary koa ny CNAPS izay orinasa-mpanjakana dia miaradia aminay. Mbola hoentina aminao atao anatin'ny miatrika ihany moa no akon'izay fa tapitra aloha ny fiarahantsika androany misaotra anao nanaraka ny fandarina miatrika hatramin'ny farany ary manome fotoananao indray amin'ny heriny nyto izao. Mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy. Inna razzo siamo fanike